manjakizay faraina io manjakizay Jehovah teraina ianao ankalazay na ianaranao izao rehetra izao manajanao faraina io manjakizay faraina io manjakizay andriananary masina tanteraka ny fiandriananao izao rehetra izao mitsaokanao faraina io manjakizay faraina io manjakizay Jehovah teraina ianao ankalazay na nianaranao izao rehetra izao manajanao faraina io manjakizay faraina io manjakizay. Ivavaka isika rehetra zany tononkira-panahy zany no manandratanay ny fiderananao sy ny fisaorananao ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay ry Andriamanitra atrisay ary mandrakizay Andriamanitra tsy manam-paharoa na ny an-danitra na ty an-tany fa ianao lay nao zao rehetra zao nampitoetra n'izao rehetra zao ka tsy mihetsika ahoana moa ny tsy hiderananao sy ankalazananao ny amin'izao zava-mahagaga sehoanao anay izao fa ianao no miteny hoe 70 taona raha tantika mateza 20 taona fa izao ray aman-drenao zay tsaronay fa marina ny teninao hoe ampitokotany ny amin'ny voromahery ary izany hitantana azy izany hivimbina azy tsisy arombaka azy amin'ny tanako ary no amarinanao mihitsy zany ka nitenenanao tamin'izay rehetra mety fahavalony hoe ahoanao inona zany raha tiako hitoetra izy dia nampitoerinao mbola hiara hifaly aminay hiara hiriry aminay hiaraka hifampitantana eo amin'izao samy fanompona ao anatin'ny FPV amin'izao mitaridalana anay ho amin'izao fanekena ny sitraponao rehetra zao Jesosy ianao ny mahatanteraka matozao tanteraka ianao le Jesosy tia anay tsy mahafoy anay mamindra fo aminay mandrakariva na mahafantatra ny atsaim-piriam-piainanay ary tsy mba to fo fa mijery dia miantra dia mitemy mandrakariva hoe aza matahotra fa eo anilanao mandrakariva tsy hahafoy anao ary tsy andao anao akory misaotra to niara-niady taminay niara-nitondra amin'ny mavesatra niara-nitomany rehefa ory fa miara-mifaly aminay koa tahaka nyty androany ty fifalian'ny fiangonanao fiafalian'ny fiangonanao misaotra Jesosy tsy mba mahay mideranao nefa zay ary tsy ampy ny teny rehetra nambara izany fankalazana sy fisaorana zany fa eto amin'izao toeran'izao araka ny tenina hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako teo afovoany miny hafa fenon'ny fanatrehanao zao ary ny voninahitra ao manerana ny vahoakanao rehetra dia izany Jesosy anao hideranay anao sy hanomezanay voninahitra anao ka indraminay ny fihikany anjely mba hideranay anao koa manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro ianika ny voninahiny tany rehetra amen. Petraka isika rehetra mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha ho ataontsika ny hira faraika amby zato ao amin'ny firana fiderana fanahy eo midina milanao ny tontolo mpiainako milan'ny Jesosy tsika ny fiainantsika rehetra na inona fa tsy herintsika natanjantsika no ahafahantsika mandeha amin'izao lalan'ny fiainana eto ambonin'ny tany zao. Fanahy midiny anao ka fenoy tanterakao raha kofinyerinao ao
mandeha tsy ho reraka fanahy eo midiny anao ka fenoy tanterakao rako finyerinao ao mandeha tsy ho reraka tsika rehetra milanao tontolo mpiainako Jesosy tena milanao tontolo mpiainako tsy maefa ninonao ratsy eo ianao fa ny herinao leriany no mba mampatanjakay raha mandresy aho tenoy anao tena milanao tontolo mpiainako tsy maefa ninonao ratsy eo ianao fa ny herinao leriany no mba mampatanjakay raha mandresy aho tenoy anao. Aoka hivavaka isika. Andro lehibe ny andro androany Jesosy. Avoronao eto zay hiara-paly amin'ny Dada sy ny Ankonany. Tena sambatra zay Jesosy manana azy. Sambatra lavitra koa zay manana anao satria ny andohanay rehetra ianao ary hafaranay rehetra koa. Afatra ho an'ny zanany rehetra fampahirezana mba ho fankasitrana ho an'ny Dada koa Jesosy ny teny entineta anao ny teny fa tsy aho niangatahako tongavy ianao eto anilako eto anendriny lelaka ho amarinanao ny teny soratra masina hoe anome anao ny lelany takany efa mahay aho amin'ny anaranao Jesosy lehibe tomponay lehibe indrindra no hanononana an'izany vavaka izany misaotra ry Tompo. Amen. Dia mbola ho ampitombona ao amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Vaotra dia vaotra aho, sadaikatra dia sadaikatra raha nomena an'izao anjara zao satria tsinjoko fa lehibe loatra ty fotoana ifanotroantsika eto androany ity. Ohatrany hoe hiteny vangy eo masony lambo very aho, hiteny lango eo masony vary, dia hitafy lamba eo masony tompony. Satria izao ray aman-dreny lehibe antony mahavory antsika rehetra eto izao, nampianatra antsika zavatra maro ka nampaharitra antsika rehetra. Dia nafinaritra ny fomba filazanay ray aman-dreny vice-président teo hoe ny 20 taona zany manomboka amin'ny fahatamorana indray. Ny teny moa izay nifidian'ny ray aman-dreny ny ankonana sy ny komity mpikarakara efa voalaza tamin'ny sitrapon'Andriamanitra nambaran'ny vice-présidentsika teo. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina. Fandeha ho jerentsika vetivety ange. Ny salamo maskila ny 7:20 misy an'izao filazana tononkira tantara zao. Ny salamo 7:20 raha isika manomboka amin'ny andeniny 20 ka hatramin'ny 7:30. Nivaky teny mety ho lavalava fa pastora izaka mba ho fofo ihany ny amin'izay afatra hoentinao antsika rehetra. Ny anaran'i Jesosy Tompo.
efa nahitany Davida mpanompoko aho, ny diloiloko masina no nanosorako azy. Izy no mban'ny tanako, eny ny sandroko no ampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalo, ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy, fa handripaka ny fahavalony eo anoloan'ny tavany aho, sady amely izay mankahala azy. Ny fahamarinako sy ny famindram-poko omba azy, ary ny anarako no isandrata ny tandro. Dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina aho, ary ny tany anakavanana amin'ny ondy. Izy antso aho hoe, raiko ianao, Andriamanitra vatolampy ny famonjena ahy. Ary izao kosa anao azy ho lamatoa, ambony indrindra mpantsaka ny tany. Hitahiry ny famindram-poko azy mandrakizay aho, ary ny fanekeko amparaketiko aminy. Amparitra ny taranany mandrakizay aho, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra. Raha mahafony lalako ny zanany, ka tsy mandeha araka ny fitsipiko, raha ny teniko no atao no fahavetavetana, ary ny didiko no tsy tandremany, dia ho valiko tsorakazo ny fahadisony, ary kapoka ny elo. Nefa ny famindram-poko tsy hofoanako aminy, ary ny fahamarinako tsy avadiko, ny fanekeko tsotsoahiko, ary ny lazainy ny molotro tsy hovako. Izao zavatra railo zao no ninianako tamin'ny fahamasinako, tsy andainga amin'ny Davida mihitsy aho, ary ny taranany aharitra mandrakizay, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako. Ampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ozy ary izy menakavy teo raha nanao taridresaka ny amin'izao andraikitra ngeza be napetraka tamiko zao, hitondra ny titente. Takany hoe momba lama ibe tandroka zany zao dia mizaka ny tsy ara-ny aina, satria eto io masony ray aman-dreny lehibe ny voninahiny sy ny fanapahany sy ny eto anatsehanareo rehetra ny tsy maintsy hitondrana an'izao afatra izao. Zava-dehibe amin'Andriamanitra sy amintsika ry havana ty androandroany ity. Voalazany ray aman-dreny nitarika teo 70 ratahiny 80 taona raha mateza, mody ho vovoka daholo tsika rehetra. Lasa ny saiko nanana fandarana moa asa tamin'ny alarobia nga, nasain'ny tompon'andraikitra tao amin'ny radio ny hoe amin'ny andraikitra raisinao atao anatin'ny fiangonana pastora, inona ny mba tsy inona ny mba azonao lazaina ny arahana ny asa tamin'izany ray aman-dreny zany, zay ankalazaina ny 80 taona ny asa botsy zao ny androany zany. Anisany anankiray nambarako tamin'izany ary manamarina mihitsy ny soratra masina no hoe raha tombatombana ivelany fotsiny re olona, tsisy anapohan' zao ray aman-dreny zao hoe 80 taona, tsisy anapo. Ny pasteran'ny FPVM ny fitsipikitsika moa no mifehy azy, rehefa feny 5 taona alefa misotro ronono. Mety mbola misy tian'ny fiangonana, mbola mijanona ihany pastera, mbola mety ihany ianao no mitondra anay.
rehefa mihoatra n'izay a nanamarika n'izany ny ray aman-dreny lehibe, aleo alefa indraindray efa vita ny tsodrano zay vao hoe ho tatazana zao ny rakitra, fa mba ela ihany ny arahana tamin'izao ray aman-dreny lehibe zao a, fa tsy mbola nahitana ny pikana ny kely aza hoe ohatra nefa miterono ny tady za, marina be le teny teo hoe ny fatany ranao mody ndray toy ny an'ny voromahery. Misaotra n'Andriamanitsika androany, vitsengere olona zany hoe fiangonana manana pastora nahatratra ny 20 taonany mbola amperinasa, ny antsika io a mbola amperinasa, ny 15 taonany efa hoe ndana misotro ronono dia manao azafady aminareo a tompoko lahy sy tompoko vavy isa, raha mety hoe nampangididy ny sofinareo ny fanambarako raha araka ny voalaza teo ny hoe mba fihetseponao ny arahana tamin'ny ray aman-dreny. 15 taona ny antsika misotro ronono fa dada mbola io ihany, farany tena marina aza ny sotro mangidy izy na toy zao atsika rehetrarehetra. Ny boky miteny amin'ny nofy Andriamanitra moa mitantara ny antsoina hoe mitantara n'izao ray aman-dreny zao, fa ny salamo masikila zay nivakiana tamintsika teo a tonga dia biografie complète ny dada Randrena Toandro Jean Joseph ray aman-dreniny FPVM rehetra. Efa nahita ny Davida mpanompo ao izy, ny telo eloko masina no nanosorako azy. Davida nanao ny salamo ny tononkira 700 teo, zay tao hoe teny entina ivozana an'izao fankalazana izao, misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Indray maka tsy tsaroko, efa taona vitsivitsy lasa angamba zay, tafaresaka tamin'izao ray aman-dreny zao, vitsivitsy zay ary mety efa nisy nambarany nanaovany an'izao fanambarany zao ianareo tsy vitsy. Rehefa nanefa iraka ozy dada tany amin'iny asanga faritra Tsimotsinana namorontsiraka Madagasikara iny, faritra Manakara, Vobe no ohatra iny faritra iny fa nisy fametrahana vato fototra angasa fanokanana toby tany, niazakazaka ny rohatra ny olona ijery izy zany ray zany, izy zany ray aman-dreniny FPVM zany. Dia ny sary tonga tao an-tsainy betsaka araky ny fitantarany dia zao hoe lehilahy lava tsanganana be, voronofo vorohery be mihitsy, kanefa ny betsaka nahita fa takona ao anatin'le olona rehetrarehetra ao moa dada, dia ozy ny anakireo, oay Davida kely biletika, ay Davida kely ty ve zany le filohan'ny FPVM, zany mihitsy ny dadantsika ry hafa naneo fanetretena lehibe tamin'ny zanaky ny FPVM rehetra, ary laza zay tamin'izany afaka mba nyreny sekoseko kely mihitsy hoe dadange ka tsy dadan'ny FPVM irery, fa dadan'ny akamaroan'ny fiangonana rehetra miforona etseroa, zany milaza nahita olona araka ny foko ho Jehovah Andriamanitra ary nanositra diloheriny lohany ao. Tsy amerina amaky ny fahamarinana rehetra ty salamo masikila ity, 20 taona tsy fantatro raha misy amintsika voreto ny 20 taona fa ny azo antoka mbola zandry ny dada tao. Ohatrany teteny hoe sambatra raha samy sambatra manokana tsika tonga eto, voasa manokana
amin'izao fankalazana lehibe zao. Mba maro angery olona ny zanaky dada, ny zanaky ny FPVM te fanotrina azy amin'izao atao hoe jour J0, fankalazana lehibe. Dada, sambatry zay manana anao, sambatry zay mahita anao mbola tanora bôgosy kely ohatran'izao. Hotahina mandrakarivane zany ray aman-dreniny FPVM zany, de omarina aminy, omarina amin'ny zanany, omarina amin'ny taranany rehetrarehetra manerana n'izao tontolo zao. Hitahirin'ny famindram-poko azy mandrakizay aho ary ny fanekeko ampiraketiko aminy. Tsy fohanako mihitsy ny famindram-poko ary tsy ho avadiko ny fahamarinako. Zay fa nataoko taminy. Falitsika androany, feno 20 taona dada, faly daholo ny zanaky dada rehetra manerana n'izao tontolo zao. Atao hoana ry olona tsy hisaotra an'Andriamanitra? Ny amin'izany fa zava-dehibe nataon'Andriamanitra tsy ho azy rery ihany, fa ho an'ny FPVM many hoe 20 taona ny président an'ny FPVM. Fa izao zay taona rehetrarehetra ny ainany zay, nandalo tamin'ny mety ho fahazazana izy, nandalo tamin'ny lalan'ny fahatanorana. Tadidiko asa vare nandray azy tao amin'ny kolisy isy mama tamin'izany, nanindrina ny foko ny fanambarana nataon'ny ray aman-dreny. Zaho ozy mba nandalo ny taonan'ny fahatanorana ohatranareo rehetra, fa tsy mba hitako zany hoe miaina zay tokony mba ho fiainan'ny tanora. Tsy nanana ny zanany ray aman-dreny, fa nitondra, niaritra. Falitsika manana azy hoe naharitra 20 taona dada, fa tadidio, fa niaritra zavatra mafy zao ray aman-dreny zao. Vao nato zao atsika rehetra, dada misaotra, toraka salut misaotra dada, naharitra taminay, niaritra nohony aminay rehetra rehetra. Mbola hanampy 20 taona fanampindray anay Andriamanitra. Ain'Andriamanitra atao zany raha sitrany mba hifalen'ny taranaka rehetra. Aoka Jehova hifaly amin'ny asany, ho nitononkirany mpanao salama. Zao ray aman-dreny zao asan'Andriamanitra lehibe ho an'ny FPVM, ho an'ny fiangonana kristianina rehetra, ho an'ny Madagasikara ray manontolo hatrany amin'ny farany tany. Dia ho ny tenin'ny soratra masina eto hoe ny taranany aharitra mandrakizay ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako. Amirapiratra nay dada ny finoana zay nampitanao taminay rehetra. Miontrika izay mifona tamin'izay mety ho adalanay rehetra, araka ny voalazan'ny soratra masina eto. Raha nahafoy ny lalako ny zanany ary tsy nandeha araka ny fitsipiko, raha niteniko ny nataony fahavetavetana ary ny didiko ny tsy tandremany, dia ho valiko tsorakazo ny fahatosony ary kapoka ny elony, kanefa ny famindram-poko tsy tsoahako aminy. Mety hitondra ny tenin'ny FPVM zanakao rehetra ary dada, araka ny teniko teo hoe tahaka ny ombalama ibe tandroka zany zao mizaka ny tseran'ny aina. Mifona dada, mifona tamin'izay mety nampalahelo anao, nataonay zanakao rehetrarehetra, fa manome toko kosa nefa zay fa hamira mipiratra tahaka ny famira piratra ny kitany eny amin'ny lanitra ny zanaky dada sy ny zanaky ny FPVM rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fahasoavana kosa nay mba ho amintsika rehetra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany teny n'Andriamanitra, mampahery atsika rehetra, mankalaza an'Andriamanitra ary indrindra mampahery mpaherezana zao ray aman-drenitsika
izao dia amarana ity fitompivavahana fo ity isika iaraka hitsangana isika dia ataontsika nira fa raiky amin'ny telopolo fitonjato isika rehetra iaraka hitsodrano ny ray aman-dreniny andiny voalohany ihany no ataontsika rehefa amin'ny refrain iaraka nangatanana isika rehetrarehetra dia hitsodrano ny ray aman-dreny hitsanganysika hivavaka alohan'izany hira izany. Sotra Jesosy noho ny amin'ny teninao izay menao anay teo. Sotra betsaka ny amin'ny teny fikasana rehetra tsy nomenao ny ray aman-dreny dadarandrenatoandro ihany fa nomenao anay taranany zanany ara-nofo ara-panahy ihany koa. Tsy hitsoka amin'ny FPV tokoa any fa nekenao fa hitoetra mandrakizay dia amindra fosy antry ianao ka raha misy manota dia ianao ananatra azy amin'ny atonony. Tsy hanifika anay ianao fa very ane zay raha ohatra ka ifika hoe fa mitoera mandrakariva ao amin'ny zany fiangonanao masina zany hijoro vavolombelonao zay hitory ny teninao hitory ny fahatsaranao fa Andriamanitra mpamindra fosy mpiantra Andriamanitra ary maharitra mandrakizay ny famindrapony. Io dada Jesosy apetraka manokana eo ampelantananao izy ny amin'ny asa manaraka zay rehetra tsy maintsy mbola ataony, ny amin'izay zavatra maro zay tsy maintsy hosedraina eto amin'ity fiainan'ity satria ny teninao no milaza fa mandroso miaratsy ny fiainan'izao. Ampahirezo mandrakariva izy ampitoro azy ny fanainao masina le fanahy fahirezana le fanahy mampandresy mandrakariva andresaina ny fahavalony ampangina n'izay manisy ratsy azy ary hitahinao zay manisy soa azy. Reko ny taranany apetrako ampelantananao Jesosy mba ho marina aminy ny teninao tamin'ny Solomonina mpanjaka fa raha andeha araky ny lalan'ny rainy izy dia ampitoerinao maritra eo amin'ny seza fiandrianany. Fa ampatsiaro azy kosa ianao ny amin'izay tokony hiverenany raha toka misy zay mety tsy fahatanterahana hitanao amin'ny fiainany satria zanaky ny mpanomponao efa nofidinao tsy mba harinao matoky zany zay. Misaotra Jesosy dia amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka zany. Misy mety vavaka any am-pona tsirairay avy eny na dia faniriana ihany ary mba ho lava velona tahaka an'izao ray aman-dreny zao mety any am-po zany fa tsy sahambaraman'olona. Ao am-pon'ny tsirairay mety misy fangatahana tsy voalaza nay tsy fantatra akory fa hoetiny eo aminao satria ianao ny mahatanteraka azy koa meteza mba hiaino anay mangina Jesosy amin'ity anio ty miaraka amin'ny anjelinao. Misaotra Tompo mino fa efa ampelantananao ny vavaka rehetra zay nasandratry ny olona nasandratry tsirairay mba rakofony ranao zany Jesosy mba ho marina kankasitrahana eo amin'ny lapan'ny voninahitr'Andriamanitra raitsika dia mba ho keny ka ho valinony ny amin'ny anaranao masina. Izany Jesosy no iarahany mangataka manao hoe Jesosy io miaino ny vavakay. Misaotra Tompo raha nay eo zay ny an-danitra tonga any fanjakanao tao any sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra eo anay noho ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izy meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Engany ka ombanao Jesosy anadio anazava ampahery landandava engany ka ombanao Jesosy dada dia araka nangatanantsika ao amin'ny fiverenana. Engany ka ombanao Jesosy
dia ho amintsika rehetra neny fiadanany tompo ho amintsika rehetra ny fahasoavany vaovao isan'andro san'andro tanteraka tokoa ny zany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Masina 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 Jehova tompony maro enkiny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mahereza tompoko afaka mipetraka isika. Isaorantsika ireo ray aman-dreny ara-panahy nitondratsika tao anatin'izay fotoana izay tiavantsika mavy be zany ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Faly miarabanao dada nahatratra ny 20 taona. Miarabanao izay zanakao rehetrarehetra androany tonga eto ny fanirinay dia ny andony lanitra ny tsirony tany ho aminao mandrakariva ary ny fanirinay dia mbola omeny ny tompo andro lava tsy ho takatry ny sainay mba hiara iriry hiara ifaly aminay rehetrarehetra fa manana dady izay manana anao. Iroso ny fandaram-potoana manaraka tsika satria ny fifampiarabana dia mbola ho ataontsika ao arinao dia anapaka avy hatrany ny gâteautsika satria andro lehibe ny andro androany ka dia ampanajana tanteraka dada no angatahanay ianao hitsangana eto aloha eto dia omentsika ny micro dada dia anonona izay olona hiaraka aminy eo izy tsy ataontsika lavabe satria ity tsy mariazy fa ataontsika fohifohy ny fanaovana an'izany fanapahana gâteau zany mangataka ny zava-maneno ao anatin'ny fitsanganany ray aman-dreny amin'ny raha hoe dada arabaina ianao feony zava-maneno fotsiny loha rehefa vita ny fanapahana gâteau zay vao tanterahantsika zany hira izany ampitiavana dada no angatahanay anao hiakatra ety androso eo aloha. Tsara ny mampafantatra antsika fa ao anatin'ny fanatrehana n'izao fankalazana ny 20 taona na an-dada izao dia manatrika ato ny fianakaviana ny raitapo amin'ny dada, ny raitapo amin'ny mama, ny entité ao anatin'ny FPVM rehetra dia manatrika eto daholo. Sotra tompo faly miona aminareo rehetrarehetrarehetra tapaka sy namana mpiara-mivavaka mpiara-miazakazaka indrindra fa ray finoana sotra nareo rehetrarehetra nanona ny asa ny teniko voalohany aloha antsika rehetrarehetrarehetrarehetra dia misotra ny komity manokana no mikarakara an'izao hoe 20 taona an-dada izao ka dia misotra ny komitsika indrindra fa ny komity entiny madame Fara teka mafy azitsika rehetrarehetra zany. Misotra mpihira rehetrarehetra nandray anjara teo zava-dehibe zany dia Andriamanitra an'izay nametsika ny fifaliana androany mbola nome foana hatramin'izay ka hatramin'izay mandra-pialatsika ety an-tany. Tiako ampatsahivona anareo ray minitra fa ny afatry Jesosy isa taona amiko dia ny hoe aoko fantatro paster ozy fa tsy ianao ny FPVM fa za daholo no mibaiko zay rehetra ataonao amin'izany fiangonana izany. Tsy mahazo manao ny sitraponao ianao fa tsy maintsy iarahanao amiko daholo ny zavatra kasainao atao. Manaiky izany aho izy dia tanterahanao, tsy manaiky izany aho izy izany lohan'ny fiangonana fa tsy ianao. Mampafantatra an'izany nareo rehetrarehetra fa tsy zavatra mora akory ny asan'ny dada fa raha ny saiko ihany sy ny fahalalako ary no heveriko fahendrena no hitondranan'ny fiangonana ngamba efa ravitsika fa noho Jesosy izay mibaiko antsika foana dia manoro lalana foana
ary miteny tamiko hoe mbola metombonandro maro be ho anao a sotra Jesosy a sotra ka dia misaotra nareo rehetrarehetra mahatsiaro an'izany ny any am-piangonana monana hoe ina ny hevitrao data ho zosy fa mba hasiana sakafo be ato am-piangonana ato a dia izy a mahatsazo hoe tsy mety ho azany io alefanareo amin'ny radio io aza hoa manahirana io e ohatrany dia hoe tsy haiko dia nahamenatra amin'i Jesosy zany fa Jesosy ankasitrahany ovy izao ataon'ny olona aminay izao dia hoy izy hoe tiako zany rehefa tianao ka tiany data dia misaotra an'i Jesosy sika amin'ny alalany tehaka misaotra mingavy azany zao a solo tena ray za mo efa eto solo tena ray amin'ny zanaky data solo tena ray avy any amin'ny fianakaviany mama dia solo tena ray amin'ny mpitandrina zay tonga eto mba hanapaka an'izao gatao zao zavatra dia solo tena anankiray a amin'ny foibe sotra fara zay ary dia alohan'izany rehetrarehetrarehetra zany a dia manao heritsika ina ny hira teno komity arabaina ho ny data zay ary a dia miakatra eto zany a ilay efa nilazaiko teo samy hitsangana dia nofanofantanana etsiketsika fa hifetsika ny androany Valerizai numeni tumpuanau yarakani anda nisha utainanye yanau nade mafinya sanau sadado saya luananau sachitena tinai yanau dia solo tena anankiray amin'ny fianakaviana avy amin'ny data tompoko mba isy anankiray a makaty zafady indrindra fa tsy hoe adino zay misoratra ato a dia hoe misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaranymasina ho tahiny Jesosy hatrany ane ianao dada malala anay misaotrany amin'izany tsika omenantsika izao gatao zao a mamy ny fitiavan'ny dada ny FPVM dia mamy tahaka an'izao ka isak'izay mihinana an'izany ianao na dia ny manandrana fotsiny aza dia hoy izy ianao hoe misy ny tahaka izany a fa ho mamy tokoa ny fiainanay hiaraka amin'ny dada tsy mandao antsika Jesosy rehefa izy no milaza hoe ok izay dada fa hody amin'izay a dia milaza aminareo ihany a sy hoe tomaninareo eo fa zay irinareo kosa nefany a dia azo entiny eo anatrehan'ny daholo ka dia misaotra an'Andriamanitra isika ka dia misaorany Jehovah ny fanahiko izay rehetrarehetra atao anatiko dia misaotra azy eram-po eran-tsaina ara-panahy mbola tsy nandao ny FPVM izy a teto amin'izao tontolo izao ko dia
manainga sevetabla dia mamotaomba ho any dady. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire date, joyeux anniversaire, Tao mafy e. joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire date, joyeux anniversaire. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Dad. Happy birthday to you. Teka mahafany tompontsika. Sotra tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Tompon'ny fiangonana alohan'ny fifoazana no anapahako an'izao gâteau zao mba hitondra fahaela velona mandrakizay ho an'ny FPVM ny fisian'i Jesosy mibaiko antsika isanandro isaorantsika azy zany sotra tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona. Mbola ameny Jesosy tombonandro maro mihoatran'izao i data. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana izay mpitarika ny FPVM, ho ela velona ny FPVM ary ho ela velona ny dada pasteur Andrinatoandro Jean Josepha filohan'ny FPVM. Sotra tompo. Misolo tena ny mpitandrina ny tenindrena dada dia miarabanao amin'izao fahavalopolo taonanao zao Jesosy ane mbola hitahanao dia anome hery fahasalamana mandraka hariva mbola azo valopolo taona manaraka mbola angatahanay hiaraka amin'ny FPVM mandraka hariva. Sotra tompoka. Misolo tena ny fianakaviana ny faralamin'ny dada Andrinatoandro Jean Joseph no mijoro eto. Ny firariana pirarapo dada dia izao ihany hoe omen'Andriamanitra fahaela velona ianao dia hifanantitra amin'ny zanaka manjafinao ary izahay dia miaraka aminao mandrakariva mandra-pahatonga an'i Jesosy eny amin'ny rahona. Sotra Jesosy. Eny ary hoe ny tompo hoe tsy hoe te amin'izao tontolo izao intsony fa ireto no eto ary dia ho tehirizo amin'ny anaranao ireo mpanomponao mpianatra ny tompo isika izay tena novolavolain'ny dada zany hoe dada le tena solo tena nataon'Andriamanitra hitahiry antsika ao anatin'izany fanarahana azy izay nasain'i Jesosy nitahiry. Tena misaotra anao dada satria tena mitahiry olona zany. Raha misy rano eny amin'ny tanana miporitsaka hoe ho tehirizina hoana ry izy ity. Tena voatahiry, nitahiry ny finoana mba ny fifaliana dia mba hitohy hatrany le fitehirizana. Voatahiry ao am-potsika mihoatra ny volamena sy ny volafotsy sy ny diamondra izay mety lola fitiavana izay nomeny Jesosy atsika sy ilay finoana izay nomeny atsika mba andraisantsika ilay saro-boninahitra Jesosy rahatr'izay miaraka amin'ny dada dia ho ela velona ny FPVM sy izahay sy ny ankonanay ho ny tompo hoe tosoa dia anaopan'i Jehovah.
sao dia mbola misy tokony mba handray anjara PS sy hafa eto tsisy PS ny komety ny farany. Ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ny anao dada tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy dia mbola ho ela velona hatrany dada ho tratra ny 20 taona manaraka indray. Amen. Sotra tompo, sotra sotra sy derono asandratray mba ho andao andria manitrao fa ainanona navotananay ao famindrapo no namonjenanay barasonao iray nisaotra tolotray ukunina ichamanjakiza ukunina ichamanjakiza vavaka isika voninahitra ho anao Andriamanitra le masina indrindra, le ambony indrindra, mpanjaka ny mpanjaka, mpanjakanay rehetra koa, tomponay rehetra koa, Andriamanitra rehetra koa, nefa dia mpiara-miasa aminay, mpanolotsaina mahagaga eo amin'ny sahan'ny FPVM. Misaotra anao izay afaka mankalaza izany 20 taona izany satria ianao no nanjaka tamin'izany fa tsy izahay, ianao ny tompo-kevitra fa tsy izahay, ianao koa ny mpanatanteraka fa tsy izahay. Misaotra anao izay Jesosy amin'izany fa dia dada moa dia tsanganan'olona ihany fa ianao Jesosy ilay tena tompo ny teny farany amin'ny FPVM, ny tena loloavinay tampony lohanay ara-jainay ary mbola hainonay mandrakizay mandra-pialanay aty ny afatra sy ny teny izay mbola ho ambaranao aminay tsiraray avy. Ny angatahako aminao Jesosy dia tsotra ihany, miazakazaka miara-abanay reto tapaka sy namany reto, na ny manatrika anay na ny tsy manatrika anay, pray finoana rehetra engane Jesosy, mbola ho tahinao araka ny tenina hoe hitaha izay rehetrarehetra manasoanao aho. Zahay dia tsarovana fotsiny ihany fa ny sosy ny fitahiana izay no nefa avy any aminao kosa dia hiatra isa-tokantrano isam-baravarana mba ho tsarony fa no henon'Andriamanitra ny vavaka dada. Sotra Jesosy, sotra Tompo. Izay sakafo rehetrarehetra izay aroso aminay eto miaraka amin'izao gato zao anie hitondra fahasalamana ho anay tsiraray avy satria mpanomponao daholo mila fahasalamana izay eo amin'ny fanomponanao, ahafaly anao ary fifaliana ho anay koa amin'ny andro rehetra iainanay. Manompo anao amin'ny mpifaliana. Ianaranao Jesosy no angatahako izany. Sotra Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro enitra tany rehetra. Tanteraka tokony izany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Petraka amin'izay tsika dia izay sakafo rehetra rosoany dia tondra soso fahasalamana ho antsika. Sotra ny mpihira. Iza moa reto zanako mpihira reto aloha fa tsy hitako izay sorana anazy. Iza moa ireo? Zareo mpihira reo? Reto mpihira reto ao anatin'ny katezaty zanaka dada daholo ireo ampitiavana mihitsy no nandianany androany tsy misy resaka hoe karama fa tena fanolorana ho an'ny dada amin'izao fa 20 taona any dada izao. Ao anatin'izany ihany koa no ampahafantarana antsika eto fa izao toerana misy antsika izao dia fanolorana koa maimaim-poana
zanaky dada ka mba anatsangana mialatsiny tonton rasolo sy tatia mba hitsangana kely eny ho amena ny fisaorana ny fankasitrahana isy ny ankonany hatramin'ny kovera ny zavatra rehetra hitantsika reo dia natolotra ry zareo ho an'ny dada mpiara-mivavaka amintsika zanaky dada manohana mandrakariva ny asany FPVM mba mangataka anareo mivady mba hitsangana tompoko. Izy ny tompon'ny tanàna rehetrarehetra mankasitraka tompoko. Zany ozy dada efa avany amin'ny bengalo dada, misy bengalo ato misy piscine ato dia raha mba hoany nareo ozy dada mba makanesany misaotra be da be makasitraka tompoko Jesosy mbola ampitombo mandrakariva ho anareo sy ny ankonanareo tsangana kely ohatra ny tsy hitany dada teo efa aizy aiza ho mipapasolo zay ho fiantsony dada azy saotra tompoko makasitraka tompoko. Ny décoration rehetra zay hitantsika manatrika koa dia natolotra na dia tsy zanaky ny FPVM mary izy dia natolony zany noho ny fahavalopolo taona ny dada fa noho ny antony dia tsy afaka manatrika eto izy mivady fa dia atolony raisitsika mpifaliana mba ho voninahitryandriamanitra izany rehetra izany. Ny sonorisation moa zay hitantsika eto dia ny zanaky dada ihany koa ao i tontorija sy hitantsika Karina no tompony sonorisation miaraka amin'ny ao amin'ny kate koa manana ny instrument tsy afatsika mafy be zany natolony mitsangana ho ny tontoriza sy tatsika Karina ozy izy dada reo izy reo makasitraka saotra tompoko eo am-panomanana mahazo toerany dada makasitraka eo am-panomanana ny sakafo ny traiteur dia manasantsika rehetra azotomana ary eo anatin'izay dia misy ny fanentanana ho ataony reto zanakitsika reto ary anentana anankiray izay mahafinaritra ihany koa dia i Daniel ao anatin'ny groupe Daniel hiaraka amintsika eto izy te afo mafy be aiza moa ianao rahalahy Daniel afaka mba mena micro kely vetivety fe aloha mba eno feo anao aloha zahay alao amena be mihitsy miarahaba tompoko amena fitenenana ianao dia foita avy eo miry endrenao virina eny ary tompo laza tompo vavy efa be deabe zavatra nyresahana teo efa be deabe zavatra nytenenina teo efa be deabe koa ny tsy mifantokatsony efa mitodika any an-dakozia daholy efa narabika mbola tsisy vary ihany eto ambavaka fa tsy maintsy misy vary eo fety androany ary ny edity efa vita daholy ny tsy haiko sy fanomezana efa nomanina sy ny sisa dia hinan-kanina amin'izay zao ozy le olona zay hoe aza mihafahafa fa atao voatiny any aminareo mihitsy fa azadino fa ty amin'olontsika dia orarantsika rehetra zotomana nakabiasana mpitandrina daholo mibetsaka eto miokomana ny vola eny ny mpitandrina sasany efa miokomana service traiteur dia fa amen ino nandrasana bira efa vonina tsara feo daholo zay na tonga ny groupe Daniel tsy niro fa zareo miro izy moa le tarika teo tsy tarika mahereza nareo mbola betsaka no atao mbola betsaka no ale anatsika moa resaka kely aloha satria efa vita zavatra rehetra fa vary nandrasanareo io zay mahatonga anareo mitsikitsika io misy antreto pasteur misy antreto pasteur Karina mivady moa tena mpiara-miasa akaiky dia akory zareo Mbotseno dia akory zareo Moria dia akory zareo zao zavatra tantaray kely ny pasteur satria pasteur daholo tonga eto misy pasteur tena adiny telo ny toroteny tsotra sady foy zay nitsotra indrindra aminy dia rehefa nitoroteny ela be izy dia lasa mivoaka daholo ny olona fa tsy najanony ny toroteny ihany izy efa niteny avaorina ny vadiny dady lasa ny olona alao andeha ny olona torina ihany teny lehilahy anankiray izay tena ngezangeza zay sy nijoro akaiky mivaravarana teo dia ozy izy mantsy an'le lehilahy ianao rery ny olona maritra ame ny tenin'Andriamanitra izy le lehilahy zanga amenao anao
ka inona ny janonanao eo izy le mpitandrina zany gardien ty fiangonana ty fa mino fa nareo paster reo tsy lava torité zany nareo mahafinaritra daoly menareo sinialina rehefa volony anareo mpihira de hidina ako satria tsisy mampidina ary amidina ihany dia farany satria mimana-kely zareo reto alao ajanona ny fifoazana aloha ajanona ny fanalana devoly raha ohatra ka ty teny ray ty ny tenen'ny mpanala devoly rehefa nanala devoly izy miala amin'ny anaran'i Jesosy farany izy nanontany fa izy nareo ny eo tena maly le olona Belzeboba sy Lucifera ary elaela nareo tsy hitako tonga de aloha ijanona ny fanalana devoly elaela nareo tsy hita ahoana fa dia ya reny ary de anomboka am'izay sakafo meoko andrareo reto pira manan-talenta ireto ny fotoana de amiraha antsika menakavy azoto omana Misotranao sahariray no ny fitiavanao ny azinkitro ka misy ay idrofanidiranao azavana lehibe no indrofanaposakao karavoravo ery foy zay miteranao hinonarino avaliko anao no ireo so efa narotsakao de azavana lehibe no indrofanaposakao karavoravo ery foy zay miteranao na de tsy mendrika riray reto te iteranao de notoloranao tokony fanavotan-dehibe na de mantra azarede no tininy zanakao da minirany zay madimba wisani anao hinonarino avaliko anao no ireo so efa narotsakao he azavana lehibe no indrofanaposakao karavoravo ery foy zay miteranao de menatra tokoriray ifanatrika aminao ka rehefa nony zanakao de idrofa manantona nanery ay zany foko resy ny fitiavanao lay fo maniry mafianao ka indroanjakao hinonarino avaliko anao no ireo so efa narotsakao he
fanaposakao karavoravo e riny foy zay mideranao indonarino haveliko anao no ireo so efa narotsakao e azavana leibeno indro fanaposakao karavoravo e riny foy zay mideranao. Ry tompoko sy andriamanitro ianao no asandratro ary anandratako izany fanaiko Deno ianao não malivavakay sy namelona indray itireran-kampanay Nisautrana si ampifone ni andriwi dera kwana te ansua hikikyawe Miaretiku izay nandazoay nanasitrana ianao hariko nanafakay tamin'izany ianao nifatotray izay nangezahay ankehitriny novanao tena afaka ho izao atao ahoane ny
Sikina tumani sami ideraku anao Jirai fa avitamina isani nifu Kuna ilocha fifalina na ishentu Idera nao iani midubuki nifuku Maneu fifalina nisentu kumisuku Milaza fitalina Nira chirani idera kuana Kasai kyuni mitani Sofane keniza Lanze kopi falina Sinisima panai Liazu fizalini Zaina navutanai Balikiana manzungu na kizani Debula idera kwano Izani na de Asikia mama na latsi Iala minao Nifuze soma lalaku Nafadi yao na usha Idera sesilani Ni masuku na kuta Haita na wachani Irenire chireni Idera kuwanao Kasai kyuni miteni Sofane keniza Nanze kopi falina Sinisima panai Niazu fidalini Zaina navutanai Nitubukini fuku Maneu fifalina Nisentu kumisuku Milaza fidalina Irenire chireni Idera kuwanao Kasai kyuni miteni Sofane keniza Lanze kopi falina Simisima panai Niazu fitalini Zaina navutanai